Izay ny amin'ny vaovao fa tapaka nanomboka ny farany herinaratra ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena fahenina. Manoloana indrindra ity fahatapahany lalam-pirenena fahenina ity indrindra dia nisy ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Efa mandeha ny asa fanamboarana ny ampahandalana tapaka amin'ny lalam-pirenena fahenina araka nambara ministry ny asa vaventy Ratsiraka Roland. Ny Alarobia 20 Martsa izao ny tafapetraka ny tetezana vaovao anoloana ny simba ary iverina hisokatra ny lalana tsy ho ela. Amintsika miteny izao efa afaka mandeha ny tomobile kely fa ny camion izay mitondra ny solika sy ny semi-remorque mbola tsy afaka mandeha. Fa rapitso raha tsisy ny sampona rapitso ariva dia tafapetraka ny pont provisoire izay ho apetraka amin'ny toerana. Ka mangataka amin'ny tompony andraikitra any toerana zany indrindra ny olona amin'ny commune manodidina eo sy ny région sy ihany koa ny maramila mba hijery tsara fa amin'ny route nationale 6 iny tamin'ity taona ity dia efa imbetsaka nisy fatapahana noho izay antony izay. Ka tsika mahafantatra fa vatsina vola ny lalana ary mangatabola amin'ny mpamatsy volontsika kanefa ntsika vahoaka ihany manimba an'ilay izy fananam-panjakana fananam-bahoaka io ka mila iarovana ka tsy vitan'ny ministère ny asa vaventy ametraka gardien isaky ny bus eto Madagasikara satria manarivo ny mahery isan'ny bus fa mila tonga saina kosa ny tompony andraikitra ny toerana mba iarovana an'ilay fananana. Nisongadina ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety natao ministry ny asa vaventy ny maraina teo.